fanambarana miaro fandrahonana ho an'ireo mpiray antoko aminy fa tsy hoan'ny solomam-bahoaka rehetra hoy Imam Rabeniriny. Fandraharana sy folisan-jato ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna avokoa. Ankato sy ny manodidina, rano valopidao no atao mahampy herinandro. Anterina indray ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tony Mazatra dia ny pejin'ny politika no isatarantsika ny fampalalam-baovao. Banga ny toeran'ny filohan'ny antenimiram-pirenena malagasy mandeha tsy misy lohany ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao. Hatreto anefa mbola tsy hita izay vahaolana sy olona tokony hasolany Kristina Razana Mahasoa. Lalàna roa no voasoratry ny lalàna tokony izoran'ny fanjakana raha ny fanazava'ny mpikambana ao anatin'ny Boromaritra iray nanaovana fanadihadiana saingy mbola mienahena ny mpitondra mandraka ankehitriny. Yasin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Mienahena fotsiny, tsy andrenesam-peo, tsy mandray andraikitra. Izay no ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao tsy fananana ny malagasy filohan'ny antenimiram-pirenena izao. Manana safidy roa ny fanjakana, na ampiantso ny Boromaritra na ampiantso fivoriana tsy ara-potoana. Toa miraviravin-tanana nefa ny mpitondra. Tokony hisy ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana anatanterahana ny fifidianana izay filohan'ny antenimiram-pirenena vaovao. Fa tokony hisy zany ny session satria tokony ho fenona ny Boromaritra mitantana an'ilay antenimiram-pirenena. No mahagaga sy manaitra ao anatin'le izy dia hatramin'izao tsy misy izay fifampiantsoana izay fiantsoana izay kanefa koa tsy misy mifamoahana izay hitantana ny antenimiram-pirenena mandra-patongany izay fanoloana ny filohan'ny antenimiram-pirenena izay. Lalana faharoa azon'ny mpitondra atao ihany koa ny miantso ny Boromaritra ka amin'ny alalany antsoina hoe préséance na araka filaharana araka ny arifenitra sy arajoky no safidianana izay filohan'ny antenimiram-pirenena vonjimaika. Raha jerentsika ihany règlement intérieur dia voalaza hoe ny filoha lefitra no misolo toerana ny filoha. Ny lafiny pratika ny ainana dia zao hoe rehefa andeha mission tsy hoe tao toerana ny filoha, misy antony tsy mahafaka azy amina zavatra anankiray, fotoana anankiray, dia manendry filoha lefitra anankiray izy. Misy anakenina filoha lefitra ao, manendry ray amin'ireo izy na hisolo tena azy amin'ilay le tranga na hisolo toerana azy vonjimaika amin'ny fitantanana ny antenimiram-pirenena. Ary amin'izay fotoana izay dia tonga amin'ilay hoe ny fampandehanan-draharaha kapobeny no anjaran'io filoha lefitra misolo toerana vonjimaika io. Ao anatin'ny règlement intérieur nefa tsy misy tena mamaritra an'izay hoe raha tena tsy misy tsony ara ilay filohan'ny antenimiram-pirenena na inona antony dia inona no mitranga. Voalaza kosa nefa ao any amin'ny andinin'ny fahafito amby folo angamby izay no hoe ny préséance, zany hoe ny filahara na amin'ny resaka arifenitra sy ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny zany ny préséance amin'ireo filoha lefitra dia mandeha arakarajokony rehefa tsy misy zany ny famaritana. Zay zany azontsika adika hoe rehefa tsy nisy ny fanendrena zay ho filoha vonjimaika hanao ny fampandehanan-draharaha andavanandro mandrapisia izay tena ho filoha dia azo raisiny zay hoe mandeha par ordre de préséance araka ny voalaza ny règlement intérieur. Zay no azontsika eritreretina. Hita baribary io fahabagnatoeran'io indrindra ny ao anatin'ny antenimiram-pirenena raha ny fanazavana trany. Ny tena andraikitra tsy afaka miala amin'ny mampanina ny mpanina zany zao dia tsisy manao na ny resaka maha ordonnateur fotsiny aza. Zany ange tsy tafiditra ao anatin'ny fampandehanan-draharaha andavanandro tsy tafiditra zany fa mitsoko zany zao ao anatin'ny resaka tena hoe tsy maintsy raha andraikitry ny filohana antenimiram-pirenena zany fa tsy misy hoe filoha lefitra rehefa tsy ao filoha dia andeha amin'ny tenany fotsiny dia andeha hitolo tena zany hoe izy no andeha anao ny asan'ny ordonnateur ohatra zany fa misy maromaro ny andraikitry ny filohany antenimiram-pirenena zay
tsy voasolon'ny filoha lefitra fotsiny ohatran'izao. Fantatra moa fa efa norofiny Kristina Razanamasoa avokoa ny entany rehetra tao amin'ny lapany Tsimbazaza, efa nesorona ihany koa ireo mpitandro filaminana mpiambina manokana azy. Raha ny loharambavao ihany dia natsahatra tamin'ny asany ihany ny talen'ny fiarovana ny anteny miram-pirenena ny jeneraly Mamorosoa ka ny lefiny kolonel Rabalisson James Leonara indray no misahana vonjimaika ny fiarovana ny anteny miram-pirenena. Eo amin'izay pejany raharam-pirenena izay hatrany anamaly ny solomam-bahoaka no sady filoha lefitra ny anteny miram-pirenena faritany Antananarivo Imam Rabenirina kestora fahatelo ny anteny miram-pirenena manoloana ny fanambarana nataony Naivo Raholdinina. Ireo mpiray antoko-panohana ny fitondrana no ny antefany afatry Naivo Raholdinina fa tsy ny solomam-bahoaka rehetra ho ity kestora fahatelo ity. Mampametra mpanotaniana araka izany no nanatrehan'ny prefetan'Antananarivo sy ny tompon'andraikitra ambony ao anatin'ny anteny miram-pirenena iny fanambarana iny. Yasinandriamalala sy Manora Malatrany. Tsy natefan'ny afatra sy fanambarana nataony Naivo Raholdinina filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo ny solomam-bahoaka rehetra fa rarahan'izy ireo samy ao anatin'ny antokony fitondrana iny afatra iny. Tsy aivina fa laza Naivo Raholdinina fa andraisana fepetra ireo solomam-bahoaka mpamadika palitao. Fanambarana izay natrehan'ny prefet Antananarivo sy ireo tompon'andraikitra ambony ao anatin'ny anteny miram-pirenena izay tena mampametra mpanontaniana ny antony nanatrehan'izy ireo ireny karazana fanambarana ireny hoy Imam Rabenirina kestora fahatelo ao anatin'ny anteny miram-pirenena. Everiko fa miteny amin'ny anaran'ny tenany izy na miteny amin'ny anaran'ny antokony na mivondrona tokony eviny vondrona parlementaire misy azy raha miteny an'izany fa tsy zahay mihitsy no andeha andraisana olona hafa ivelan'ny vondrona parlementaire misy anay fepetra. Zany hoe tsy amin'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena azy akory fa mety raha tokatra amin'ny antokony ihany ny tenenany an'izany fa ny ampifangarona le izy amin'ilay ahitana ny préfet de police ny tompon'andraikitra ao anatin'ny anteny miram-pirenena manatrika ny fanambarana iny zay mampametra-panontaniana ao anatin'ilay zavatra satria na tiantsika na tsy tiantsika ny solombavam-bahoaka anankiray akoatra ny maha solombavam-bahoaka mpikambana amin'ny anteny miram-pirenena azy ary izy moa zany mpikambana amin'ny bromaritra dia olona antoko izy avy amin'ny antoko ny poirany avy amin'ny vondrona parlementaire ny poirany ka raha andray an'izany fepetra zany ny azy zany fa tsy aty aminay aty no alefa. Hatramin'ny androany nangina tsy mety maneho hevitra i Kristina Razanamasoa sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy taoriny fanesorana azy tsy ho solombavam-bahoaka intsony fa ny filoha lefitra mitady toerana teo filohany anteny miram-pirenena no hita manao fanambarana sy faneho-kevitra maro amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao manodidina ny fifidianana kosa indray nanome tokony mponina avara-drano ny kandida ho solomam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisan-kina Avitra Andriamosa fa anara-maso akaiky ny fisotra ny fifidianana izy sy ny ekipany andray andraikitra izy ireo hiaro ny safidim-bahoaka. Io tolakandro moa no nanatitra ny antota taratasy filotsako fidiny ao amin'izay fifidianana solomam-bahoaka izay teny amin'ny ovaika ity kandida ny vovonana firaisan-kina ity sy ireo mpiara-miasa aminy fanampanazavana. Vonina iaro ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy ny kandida ho solombavam-bahoaka atotry ny vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Navaratrano Avitra Andriamosa sy ireo mpiara-miasa aminy manoloana ny fikasan-dratsy no mety isiny alapato. Iroso amin'ny fanaraha-maso mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izy ireo raha ny fanazavana. Komina 12 no mandrafitra ny distrika Navaratrano misy be ny tanàna 12 ihany koa zany zay mety isy ihany koa ngamba mpifanindana aminay fa tsy mamenatra milaza fa anany anjara toerana izay ary andrainy andraikitray izay moa zany dia andrainy andraikitra tandrify amin'ny fanaraha-maso meloha mandritra ary aoriana ny fifidianana izay verinay fa anjara biriky ngezabe ho raisinay sy ireo mpiaradia sy mpiara-dalana aminay ao anatin'ny vovonany firaisan-kina. Sambany teo amin'ny tantara Navaratrano hoe be ny tanàna misy enina amin'ny 12 ao amin'ity distrika ity no manohana kandida ho solombavam-bahoaka iray hoy hatrany ny fanazavana. Hita sy tsapa mantsy hoy ny kandida ny vovonana firaisan-kina ny fahasaranana mianjady amin'ny vahoaka ao Avaratrano amin'ny maha-be ny tanàna azy. Mila ovaina ny zava-misy. Zavatra mbola tsy nisy teo amin'ny tantara Navaratrano aloha zany hoe be ny tanàna maromaro no mandrondraka kandida izay ny ray ina ny ray hevitra ny ray loha ihany koa ka isorana ireo be ny tanàna rehetra namana niarany salata amin'izay. Ny antony dia fahatsapanay fa azo lazaina marary ihany ny distrika Navaratrano raha ohatra ka eo amin'ny lafiny fampandrosoana na lafiny ara-tsosialy
ka aminay beny tanàna zay tompona andraikitry ny fotony naalala ny fahasaranana sy ny tsinety a zay nisy teo aloha dia anitsy an'izany sy anovan'izany izay ary mba hipetraka ho tantara ny solomavamboaka lany eo. Naterina itolakandro teto amin'ny Ovek Nansana ireo atota taratasy firotsako fidiana ho an'ny kandidato otry ny firaisankina ao amin'ny distrika Navaradrano, Avitra Andriamosa sy Jimira Andriantsoa no prailista. Ny atota taratasin'izy ireo no dosie firotsako fidiana ho solomavamboaka voalohany voaray ny Ovek teto Nansana. Izay ny teny Avaradrano fa eny Antsimondrano kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Fito andro atao aorian'ny fisokafan'ny fandraisana ireo antota taratasy firotsako fidiana ho an'ireo kandida ho solomam-bahoaka. Mbola tsy nisy antota taratasina kandida tonga teny amin'ny Ovek Antsimondrano. Manodidina ny 2 isan'andro kosa ireo olona manantona manontany fanazavana sy ny andinindininy eny anivon'ity Ratsa mangaika niseny ity. Onja lalaina raha naivo manana sy mbola avatsara. Nisokatra 7 Martsa lasa teo ny fandraisandreo Ovek ny antota taratasy firotsako fidiana ho an'ireo kandida ho solomam-bahoaka. Ho an'ny Ovek Antsimondrano, mbola tsy nisy ny kandida nanatitra ny antota taratasy firotsako fidiana teny atoerana hatramin'ny androany. Olona rehetra alefany afaka tonga daholo manontany, fa kosa manatitra ny antota taratasy raha toko politika izy dia tsy maintsy ny mandatairany izay manana mandava any amin'ilay antoko, fa ny indépendant ihany koa dia afaka izy tenany ny tonga avy hatrany manantona manatitra ny antota taratasy. Raisina daholo ny dossier rehetra, fa eo ihany koa izay dia miteny azy amin'ny izay pièce mety hoe tsy ampy dia omenay 740 ora izy irregularisena ny antota taratasy rehetra izay mety tsy ampy. Aorianan'izay amin'izay raha tsy feno anatin'ilay 740 ora dia tsy maintsy manome certificat de refus izay. Antota taratasy normal rehetra no alefanay miakatra any amin'ny foibenay ny alarobia. Arak'ilay voalaza teo aloha dia datiny le 8 ilay ifaranan'ny fanotrotsahako fidiana dia datiny le 9 ihany izay dia mamoaka ny liste ireo candidat izay voaray ara-dalàna. Eo ihany koa izay mbola tsy mahafeno ny antota taratasy ny amin'ny daty iny dia afaka ihany izy manaraka an'ilay izy mameno azy any amin'ny CENI Foibe dia torak'izay ihany koa ny any amin'ny HCC. Ikatona 7 Aprily ny feptaona metrandreo kandida ireo atota taratasy firotsako fidiana. Manana 5 andro arak'izany izy ireo azony manatitra ireo antota taratasy 10 takina aminy no firotsahana ho fidiana. Anisan'ny antota taratasy ilaina ny fanamarihana ponenana, ny fanamarihana maha-malagasy latsaky ny enim-bolana, ny bulletin numéro 3 sy ny maro hafa. Ny 7 Aprily no amoahana eo anivon'ny Ovek ny lisitra ireo kandida nafen'ny fepetra. Omena 740 ora amenona ny antota taratasiny kosa ireo kandida tsy nafeno izany. Aoriana izay dia tsy azo raisiny intsony ny antota taratasiny. Fa ho tanterahina ao amin'ireny vohitra vakina karatra rahampitso alakamisy 4 Aprily 2024 ny fanolorana ny kandidaty olotry ny vovonana firaisankina ao vakina karatra sy ny faritra Analamanga sy ny manodidina raha ny fampitambavao avy amin'ny solomam-bahoaka any an-toerana hanomboka amin'ny 10 maraina ny lanonana atrehan'ireo mpikamana avy amin'ny antoko 5 dia ny antoko tiako Madagasikara, ny prositeny, ny antoko politika madio, ny tsara tafina ary ny hery vaovao ny Madagasikara. Fotoan-dehibe any ondrehetra firaisankina izao ka mila fijoroana sy fandraisana andraikitra. Pejiny sosialy kosa indray iray volana izao no nijala rano ny mponina eny Ankatso sy ny manodidina vokany nidina andalambe ireo mponina alina sy androany maraina. Tena marary ny tsy misy rano ireo mponina ary tonga eny Tosy Makarano ireo mponina sasany avy eny Ankatso raha ny fanadihadina natao. Yasin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Rano 20 bidon monja no atao mahampy tokantrano iray ao anatin'ny herinandro ho an'ny mponina etsy Ankatso sy Antsahameva. Efa mambolana no jaly rano fisotro madio izy ireo raha ny fitarainana. Ho an'ity rem-pianakaviana nanaovana fanadihadiana ity izao, rano amin'ireo bidon mavo 20 litatra misy 9 no tsy maintsy tsinjaraina atao mahampy ao anatin'ny herinandro. Fa tamin'ny herin'ny sabotsy zao zay nahazo rano farany, andro alina ny naka dia 20 bidon natao ampy herinandro, dia tamin'ny latsinainy teo zay tamin'ny tany Tosy mihitsy nanasa lamba fa tsisy anasara lamba fa hosotrona fotsiny le rano teo. Le rano azo tamin'ny herin'ny sabotsy zany satria tamin'izay nandeha farany iny koa. Ina mahatonga le rano tsy mandeha? Dia tsy haiko mihitsy aloha fa mety avy any amin'ny jirama any angamba ka amin'ny alina, indraindray amin'ny ray, indraindray amin'ny roa. Dia makarany daholo ny olona. Voaheny hoe mandeha ny rano dia voaka daholo makarany. Dia indraindray tapaka amin'ny efatra dia misy mahazo moa misy tsy mahazo. Arivo ariary ny rano iray bidon
raha tsy te hilahatra manomboka amin'ny iray maraina ora izay mampandeha ny pompony jirama. Lasa vesatra ho an'ny isan-tokantrano ny vidin-drano tena lafo io. 5 000 ny bidon zay hoentin'ny olona ary amin'ny arembisy misy mitondra anina dia 5 000 ny bidon. Zany ny amarotan'ny olona. Mpamopopo ny olona maka rano any Atsiadana avany amin'ny arembisy any Saint-Dizone any dia mivarotra 5 000. Zay tsy manana zany dia tsy manana 5 000 dia tsy manana rano. 5 000 daholo ny amarotan'ny olona le izy. Naneo ny fahatezerany nandoro kodiarana moa ireo mponina eny-tsara honenana, ankatso ary antsahameva rehefa nijaly rano. Taorian'ny fitokonana io dia nandefa rano tao amin'ny tony Sianbendrano ho vonjy tavanandro itony ny jirama ka nifandrotehan'ireo mponina. Toy izany koa ny tetsy amin'ny mozole ambany, ny tokony andro-bandalana ny mponina androany ariva noho ny tsy fisiny ny rano efa mambolana maro. Misy mandeha fanetsam-meva ndray soratsarenana matazana tena mijaly be tsisy rano zay mahatonga anay migrevy fa zay koa ny raha migrevy tsy manan-korotana fa mila rano fotsiny zay dia vita. Tsy misy rano mandeha zany mihitsiny io zay miandry manomboka amin'ny alina parainy tsisy rano mandeha zany fa mila rano fotsiny zay mba ataovy tonga any mijirama zao fitaraina zao zay tsy te higrevy zao fa ilay tsisy rano fa mila rano zay. Aty amin'ny taona 2024 ny zo fototra maolona ilay rano fototry ny aina tsy ahitany ny fanjakana vahaolana efa taonany maro. Tena mbola lavitry ny afo ny kitay raha ilay teny hoe Madagasikara tsy maintsy maroso ny jerena. Fa ambony ny tany sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fandraharana. Mitana ny lalana voalohany amin'izany ny sehatry ny varotra. Anisan'ny mahamaro ny mpandraharaha tsy manara-dalàna ny tsy fampia ny fampafantarana ireo fepetra sy antota taratasy rehetra idirana amin'ny ara-dalàna. Fanadihadihana ataon'ny mpanao gazety Onja Lalaina Ranay Omanana sy mbola afa-tsara. Mandidina 7.4 miliara ariary isam-bolana ny vola mihodina amin'ny sehatra tsy manara-dalàna eto Madagasikara. Mahatratra 13.503 miliara isan-taona izany. Anoany amin'ny 7 isan-jato ny mpandraharaha eto amintsika no misehatra amin'ny tsy ara-dalàna ka amin'ny 17 isan-jato amin'ireo dia resaka varotra avokoa. Anisan'ny manimba ny tontolon'ny fandraharahana ny fahamaroa ny mpandraharaha amin'ny sehatra ny tsy manara-dalàna. Ny fahasarota amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy sy ny tsy fampin'ny fampahafantarana mampiroborobo ny sehatra ny tsy manara-dalàna eto Madagasikara. 7 isan-jaton'ny ataoko hoe ekonomia eto Madagasikara dia eo amin'ny sehatra ny tsy ara-dalàna. Mametraka fantaniana foana moa zany zao hoe ohatrany ahoana ny le 10 isan-jaton'ireo mpandraharaha ao fomba ahoana ny ahafahanjareo miasa dia raha ho anay sakana le izy fa misy vahaolana. Le fiara-mientana tokony atao mba analana zay ataoko hoe blocage na défi zay. Sy amin'ny information momba ny resaka formel dia tsy ampy. Marina fa misy antsika maro fa iaraha malala fa Madagasikara tsy Antananarivo presque 80% any ireo ataoko hoe mpandraharaha no tsy manana accès amin'ny information ohatrany ahoana hoe miditra anatin'izany sehatra ny ara-dalàna. Tsy ampy koa ny fampianarana momba ny tontolon'ny fandraharahana eny anivon'ny sekoly ka misy fiantraikany na mampanano sarotra ny fidirana mangarahara izany. Ankoatr'ireo, olana sedrainy mpandraharaha koa amin'izao ny fahatapanjiro sy ny olana angovo. Fa niverina ny sokatra tamin'ny 2 aprily ny fitoam-panjonona sy ny fitaterana ary ny fivarotana oratsimba na ny langosta ao amin'ny faritra nosy rehefa nikatona nandritra ny 3 volana. Oratsimba mirefy 20 cm no kely indrindra azo trandrahana sy amidy. Voarara kosa ny fitrandrahana ireo oratsimba
mitondra tody ilana fahazahon-dalana ihany koa ny fanangonam-bokatra sy ny fanondranana makany ivelany. Tamin'ny andro voalohany sokafany anatratra 7 sy 700 faingo 4 kilao ny vokatry ny Oratsimba. Fantatra fa 12 ireo mpandraraha manana fahazahon-dalana anangom-bokatra any an-toerana rano ny fampitambavao. Fa voasikazo isan'ireo firenena tsara tsy diana indrindra i Madagasikara amin'ity taona 2024 ity tsy mbola metraka mivantana amin'ny sehatry ny sosialy sy ny toe-karena nefa na dia nahita am-piakarana aza ny tany mpizahatany tonga eto amintsika ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany Tanira Koutson. Onjalalaina rana manana sy mbola avatsara. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 10 voalohany tsara tsy diana amin'ity taona 2024 ity Madagasikara raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety Book Forbes. Mbola tsy misitraka tombotsoa azo avy amin'izay laharana misy a Madagasikara izay anefa isika ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany iray. Tsy tantaratra amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena eto amintsika ny fahatongavan'ireo mpizahantany manodidina ny 7,705 alina sy 3 hetsy tonga teto amintsika tamin'ny taona 2024. Ity antotanisy ity izay nahitana fiakarana 7.7 isanjato raha oharina tamin'ny taona 2024. Ny fidiran'ny vola vahiny ka mampahazo any ariary no anisan'ny marge firay amaritana firoboroboany fizahantany eto amintsika. Oharina amin'ny nosy rava fotsiny tsika izay ny angedany ohatran'ny faritanina Antananarivo nefa mbola manana avitelo ny mpizahatany tonga ho aminy no eto amintsika fanontaniana mipetraka izay zavatra zay. Be da be fotsiny angeny ny fitondram-panjakana indray manao pour la promotion fotsiny hoe zay ny asa dia mba misy titre ry fa ozy izy ny fiteny vahiny hoe yak le résultat qui compte. Rehefa mebetsaka io mpizahatany io mahatratra amina million io zavatra io hitatsika eny amin'ny fiarahamonina ny zavatra miseho amin'izay zavatra hoe devise no entin'ny zareo reo ny 1 euro efa tadidio fa 4500 ariary zany hoe 4500 fois ariary zany ny 1 euro ka zay zavatra zay tokony ho hitany zany ny impact an'izay zany eto amin'ilay firenena raha ohatra hoe tena zay marina fa fomba style moa le izy hoentina ohatry hoe anamarinana le asa hoe tena ny asa marina zay. Le tendance mondiale zany matetika tsy henony zareo fa ohatrany hoe le zavatra kely hita fotsiny ka zay zavatra zay mamita tena. Olana sedrany eo amin'ny fizahantany ihany koa ny tsy fahampin'ny foto-drafitrasa ny faratsy ny lalana ary ny olana sedrany compagnie pidanterana eto amintsika. Manana défaillance ianao amin'ny problème service aérien, manana défaillance ianao amin'ny circuit destination atao anatiny, aveo koa ny communication indraindray hoe raha vao surtout hoe misy marary tapoka na misy olona maty ianao nge vao mijery chaîne nivelany ianao dia ny gros titre ny ratsy foana ny soratany voalohany. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny tontolon'ny fizahantany ihany koa ny tsy famarina toerana ara-politika misy eto Madagasikara. Lafim-bavao manodidina ny finoana kosa indray tsy izay antokom-pinoana milaza azo mpanasitrana sy mpanao fahagagana dia tokony arahina sy ekena avokoa fa izay tena vonona nompo an'i Madagasikara no tokony arahina sy iaraha-miasa hono avy amin'ny SEVAM manoloana ny firoboroboan'ny fiangonana zandriny eto amintsika. Ity fiangonana ity izay mikarakara hetsika hidiranan'Andriamanitra ny farany herinandro ho avy izao. Onjalalaina rana manana sy mbola avatsara. Miroborobo ny fananganana fiangonana zandriny eto amintsika nefa toa tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-pirenena ny fahamaron'ireny karazam-piangonana ireny. Ny fiverenana sy ny fanantonana an'Andriamanitra no tena zava-dehibe sy ilaina indrindra manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fiangonana SEVAM dia tsy izay rehetra milaza ho mpanasitrana sy mpanao fahagagana no irahana miasa fa izay tena vonona nompo an'i Madagasikara. Zay olona rehetrarehetra tonga eo hoe anasitrana sy anao miracle sy anao guérison dia hoe andao daholo dia hitarika amin'ny fiangonanay voalohany indrindra dia hitarika amin'ny gasy rehetrarehetra satria mino hoe mitovy andava ny fotsika rehetrarehetra tena hoe manompo dia miresaka momba Madagasikara tsika dia anisany zavatra tena hoe ao anatin'ny fonay koa hoe raha ny fiangonanay zao hoe raha hoe anao fiangonana fotsiny raha hoe ioana fotsiny isaky ny lahady raha hoe hiaraka fotsiny ny tena brutalize hoe ahoana ny fomba hanompoana Madagasikara dia fiangonantsika ve eto dia ampiova zavatra amin'ny Madagasikara raha ohatra ka tsy mampiova ninina eto Madagasikara fa tsy mampiova amin'ny fiainana malagasy dia ohatrany hoe tsisy dikany le hanaovantsika le zavatra ataontsika. Zareo zany tonga eto tena tsisy antely tedavon-jareo tsisy vola tedavon-jareo fa tena hoe anompo satria tena hitan-jareo misy vokatra ny lizy. Manoloana izay dia mikarakara hetsika manokana ivavahana sy idiranan'Andriamanitra ny SEVAM ny farany herinandro avy izao. Hetsika izay natao maimaim-poana.
maresaka avy any ivelany faravakely ny olona fitonoana moniainy 700 naratra ny maraina teo avokatry ny orohorontany tany Taiwan. Ity no orohorontany mahery vaika indrindra tany any toerana tao anatin'ny 20 taona. Andomeratiana sy Mateo Prince. Fito faingo roa amin'ny mpandrefesana Richter no tanjaka ity orohorontany mahery vaika tao Taiwan ity raha ny filazana nataon'ny sampandraramisahana ny famantarana ny toetry ny andro any an-toerana. Tao ivelany morontsiraka i Taiwan no niseho izany tamin'ny 7 ora maraina orany toerana. Fito faingo efatra kosa indray no mandrefy nandrefesany USGS na ny mpanao fanadihadiana ara-jeografika any États-Unis izany. Hatramin'ny 7 ora maraina teo, mananika ny 700 ireo naratra ary nisy olona 7 maty. Trano 90 ny rodana tao an-tanàna ny ULN faritra atsinana ny Taiwan. Olona 20 mahery no voatsindry tao ambanin'ireo vato ho ny mpamonjy voina ny toerana. Tarimarika izay tsy mitsahatra mivoatra hatramin'izao. Avy hatrany dia namoaka fampandrenesana momba ny tsunami eo aminy i Japon sy Philippines manoloana ity orohorontany ity. Raha ny filazana samihafa, itony orohorontany mahery vaika indrindra nisy tany an-toerana nandritra ny 20 taona. Tsy aivina fa ny orohorontany tany Taiwan tamin'ny septambra 7 dia nahatratra marge 7.4 ary niteraka fahafatesan'olona miisa 402. Tapaka vonjy-maika moa ny zotra an-dalamby any an-toerana amin'izao fotoana izao. Toy ny mahazatra dia ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News no arana ovetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsara indray mitondra ny lohateny hoe Frigui ny tena koa mametraka ny manapitafa tompoko lasy tompoko vavy.